Ravana malala, tombotsoa antsika ny tafaraka indray amin'izao fotoana fiarahana mivavaka izao. Tombotsoa lehibe ho antsika ihany koa ny hoe mivavaka isika dia mahazo valim-bavaka. Ka dia andao antsika hifampivavaka. Soratra masina mihitsy no mampahery antsika ny amin'ny hoe mifampivavaha. Misy namantsika anankiray, tanora anankiray, Jamarka ny anarany. I Marka dia maniry ny mba hitondrantsika mivavaka ny asany. Asa izay tena resy lahatra izy fa Andriamanitra nanolotra an'izany asa izany ho azy. Ka dia mba ho araka ny sitrapon'Andriamanitra ny no hitondrany an'izany asa izany ho fanomezam-boninahitra ny Andriamanitra izay ivavahantsika. Mangataka ihany koa izy mba hitahin'Andriamanitra ny fahatanorany, fotoam-pahatanorany, fiainam-pitiavany. Ndao hivavaka ho azy isika, hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra ô Rainay any an-danitra, misy an'ity rahalahynay ity. Rahalahy Jamarka dia maniry raha mba asehonao aminy ny hery lehibe maha-Andriamanitra anao, ny tena fitiavanao sy ny toetra maha-Andriamanitra anao rehetra, mba hiseho amin'ny rahalahy Marka ary hiseho amin'ny alalan'ny rahalahy Marka izany eo amin'ny asany. Ka dia angatanay ianao Andriamanitra mba hamela ny elokay, hamela ny elony, hanadio anay rehetra ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, dia mba tsisy intsony ny hevitra mampisaraka anay aminao, dia tafakatra any amin'ny seza fiandriananao any an-danitra izany vavaka izany. Rahalahy Marka moa izany dia mbola tanora ao anatin'ny fotoam-pahatanorany, dia maniry ihany koa izy raha mba ianao mihitsy no hiditra an-tsehatra ny fandaminana ny amin'izay ho fiainam-pitiavany. Mahafantatra mihoatra lavitra noho izahay, eny mihoatra lavitra noho izy izay mahasoa azy ianao Andriamanitra, indrindra amin'izany lafiny fiainam-pitiavany izany. Ka dia apetraka eo ambanin'ny tana maherinao izany fanirian'ity zanakao ity izany. Raha sitrakao dia mba hiseho eo amin'ny fiainam-pitiavan'ny Marka fa ny fanahinao masina no mitarika azy, mameno azy, ary tena zanakao izy noho izany, ary ianao hanome azy izay sahaza, ilay tena sahaza, ilay tena mpanampy sahaza ho azy, izay tsy hainy fisainana maha-olombelona ny mamantatra izay tena sahaza. Fa ianao kosa Andriamanitra asehoy ny herinao, tahio ny rahalahy Jamarka mba ho isan'ireo izay ho voatahy manokana raha tonga ny fotoana ka hiditra eo amin'ny sehatry ny tokantrano izy. Ny vavaka dia tononona isangatanay amin'ny anaran'i Kristy. Amen.